faly miarabanao mijery sy miaino izao fandarana izao mankasitraka anao amin'ny fahatokianao. Mbola misy ny fanantenana izay mono lohahevitra lehibea iarahantsika ao anatin'izao fandarana izao, lohahevitra izay tsy mikendry afa-tsy ny hampitombo ny finoanao, hampatanjaka ny fitokisanao an'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra mahery. Amin'ity anio ity ny lohatenintsika dia hoe izay tsy mbola hitan'ny masonao, izay tsy mbola hitan'ny masonao. Andeha aloha hiaraka hivavaka isika. Rainy masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao zahay satria notahinao ka mbola velonay nasaoma tsara ary tafahoana eto indray. Iaino ny teninao zahay, omeo anay ny fananao masina mba ampahery anay, mba hamelombelona ny finoanay sy ny fanantenanay izany teninao izany. Apetrao mandrakariva ao am-ponay sy ao an-tsainay fa na eo aza ny fiaikana sy ny olana maro samihafa eo amin'ny fiainana dia mbola mbisy ny fanantenana. Fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanonana izany vavaka izany. Amen. Izay tsy mbola hitan'ny masonao. Fomba iray mahatsara ny fifandraisan'ny mpivady ry havana ny fanaovana zavatra tsy ampozina, ny fanaovana zavatra tsy ampozina. Tamin'ny tsingery tao Paterany ity rangahy anankiray no nanaovany ity ramatoavadiny ity zavatra tsy nampozina, fihetsika tsy nampozina. Ahoana angaha hoy ianao? Andeha hiasa zany le rangahy dia nampiditra ny kirarony. Kinaojo rehefa nampiditra ny kirarony izy injao reny, ohatra ny misy zavatra manakana ny lohatongony tsy ho tafiditra ao anatin'ilay kiraro. Dia nojery reny, dia nosotony ny ala tao ilay zavatra. Akory ny agagano hoy ianao? Karatra kely anankiray misy soratanandramatoavadiny ny tao anatin'ilay kiraro. Dia izao ilay soratra: arahaba ary vady malalako, tiako mandrakizay ianao. Teny mpitiavana lehibe natao tamin'ny toerana tsy nampozina izany. Tsy azon-drangaha an-tsaina mihitsy hoe any anaty kirarony no efa noman'ny ravehivavy hanoratana izany teny mpitiavana izany. Dia ora lehilahy nilaza ny fihetsem-pony. Matetika no manao zavatra tsara tsy ampozina tahaka an'izany ramatoavadiko. Tiako izay fomba an'izay, hoy izy. Tsy adiniko mandrakizay mihitsy io karatra kely fanomezana sarobidy io izay napetrany tao anatin'ny kiraroko. Ry havana, fomba n'ilay raintsika izay any an-danitra ihany koa ny manao zavatra tsara tsy ampozina, ny manao zavatra mahagaga sy mahatalanjona, satria Andriamanitra rahateo moa dia izay no anarana hiantsoana azy.
raha jerena ny Isaia 7:15 ny Isaia 7:15 dia voalaza fa ilay Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery, izany no anarany. Mihoatra lavitra no izay tsy ampoizina mety ho vitan'olombelona no ataon'Andriamanitra. Mihoatra lavitra amin'ny zavatra tsy ampoizina mety ho ataony manam-pahaizana no ataon'Andriamanitra. Ohatra, iza moa no ahazo an-tsaina fa ho sokafan'Andriamanitra ho lasa tany maina ny ranomasina mena mba hiampitany ny zanak'Israely sy handringana ny fahavalon'izy ireo. Zany ny voasoratra ny amin'ny Eksodosy 4:12. Iza tamin'ny mpianatra ihany koa ny nanam-po fa ho ampy avoky olona mihoatra ny 5,000 izay mofo 5 sy hazan-drano 2 monja tany amin'izy ireo. Zany no hita any amin'ny Jaona 9:15 ka hatramin'ny 10:17. Vitan'ny tompo ny nanao an'izany ry havana sy ireo fahagagana marobe hafa ihany koa, satria nahoana? Satria Andriamanitra mahagaga izy, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy. Hoy ny teny mampahery ao amin'ny soratra masina, araka ny teny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:2-7. Korintianina 1:2-7. Zao no ambarana: zay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Zany no ambaran'ny soratra masina. Mivavaka ry havana fa amin'ny toe-javatra ohatran'ny hoe mahavery sainanao io dia ampahitan'Andriamanitra izay tsy mbola hitan'ny masonao ianao. Tsy ho ampoizinao velively, omen'ny tompo vahaolana izay tsy mbola niditra tao an-tsainao na tao am-ponao ianao, satria tianao izy ary malalany ao am-pony raha teo ianao. Saotranao mialoha rehefa ho atrangan'Andriamanitra izany zava-mahagaga izany, dia misaotranao mialoha, satria amin'izay fotoan'izay dia ho fijoroana vavolombelona indray no ataonao mba ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fa izay zavatra efa namboarin'ny tompo ho anao dia efa nomaniny izany mba hahasoanao. Eto am-pamaranana, tsy izany ihany anefa ny zavatra nefa nomaniny tompo ho azy ho anao, fa Andriamanitra ihany koa dia efa nanomana sy nanamboatra zava-dehibe indrindra mihoatra lavitra ny amin'izay azontsika eriteretana, dia tsy inona izany fa ny fiainana mandrakizay. Zavatra mbola tsy tonga ao an-tsaintsika mihitsy hoe manahoana moa izany, fa zao fotsiny: ataovy azo antoka izay hanananao anjara ao amin'izany fiainana mandrakizay izany. Ataovy azo antoka izay ahitanao maso izay zava-dehibe indrindra efa nomaniny tompo anao. Ka amin'ity anio etsy dia atolory ho an'Andriamanitra ny fiainanao manontolo, dia fantaro ny sitrapony ka ataovy izany. Mahery izy matoky, mbola misy ny fanantenana, dia hiaraka hivavaka isika. Rainy masina tsara indrindra izay ny an-danitro, saotranao izay no ny teny fampaherezana izay nomenao anay androany. Fa ianao dia Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra mahagaga sy mahay zavatra rehetra, manoloana ny olana izay mety ho andalovanay eo amin'ny fiainana. Mety misy zavatsarotra
mety sedrainy ity namana miaraka aminay ity ankehitriny porofoy amin'ny Andriamanitra fa mahay zavatra rehetra ianao. Andriamanitra mahagaga ianao asehoy ny herinao sy ny voninahitra ao dia hanome voninahitra anao ihany koa izy. Ankehitriny ihany koa dia misaotra anao izahay noho ny amin'ny fiainana mandrakizay izay efa nomaninay ho anay tsiraray avy. Koa ankehitriny raha eo dia mandroso manatona anao amin'ny finoana izahay. Raiso ihany koa ity zanakao manatrika anao ity ankehitriny. Rehefa ho avy ianao Jesosy tsy ho ela intsony eny amin'ny raha ho any lanitra. Ity zanakao ity hananao ny tsara ao amin'ny fiainana mandrakizay izay efa nomanina ho azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanonana izany vavaka izany. Amen.